dia mbola valatrano miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zao a hivavakisika. Jehovahandriamanitra ray dia mametraka eo am-pilatanana ray ny fiainanay isabadan'olona, satria ianao tsy mijery tokony olona vitsy fa ny afatra izay omenao dia ho an'ny olon-drehetra na mino na tsy mino, ary ho an'izay diso lalana mba hamerina azy amin'ny laoniny, satria tsy sitrako tokoa nefa tisan'ny olona ao anatin'ny faratsiana fa mba hahavelona azy mba hialany amin'ny lalany ratsy. Sokafo ny masom-panahanay tompo, mba hitanay fahazavany teninao, mba hitanay le fiadanana tianao mba hiainanay, dia mba samosa zay andray fanapa-kevitra entitra amin'ny vahaolana atolotra ao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Fa aly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Miresaka fisafidianana ny fiainana resahantsika tamin'ny farany ary tantaratra, satria izay zavatra mitranga tany aloha tany reny zay no arahany olona amin'izao vanim-potoana zao hoe nisy fahadiso-kevitra teo anatrehany ny mpivavaka tamin'izany vanim-potoana izany rehefa nangataka hoe Barabasy no alefa ao, fa Jesosy omboy ary mpivavaka ny tompony atoka tamin'izany. Tsy mahita mihitsy sika ao anatin'ny baiboly hoe le jentilisa mihitsy ny tena nanenjika ka nitady zay amin'nonany Jesosy Kristy, tsy mahita an'izany fa mpivavaka. Dia dinonge ny tena tsika lazany tenanao kristianina eo amin'ny fomba izay tanterahantsika. Misy toromarika apetraka Andriamanitra mboarahana kanefa ono nondraisintsika fanapa-kevitra tsy milanao zay Jesosy amin'ny alalany tsy fankataovantsika ny toromarika rehetra zay apetraka na dia nitenary Jesosy hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, zany hoe fahefako ny fomba hitantanako, ny fomba fiadoko tsy mitovy amin'ny fomba fiadon'izao tontolo izao, fa raha mitovy amin'ny fomba fiadon'izao tontolo izao, ny fitantanan'izao tontolo izao, ny fahefan'izao tontolo izao, ny fitantanan'i Jesosy manana mpanompo be dehibe izy resy izao tontolo izao, resy tsika fa tsy zay. Kanefa eto Jesosy tsy midika fa reseny na ny ekeny ho faty teo amin'ny azo fijaliana, fa fandresena fa tsy fantatry ny olona, fandreseny le tafika faran'izay mahery vaika, satria azotsika ahoana amin'ny mahafandresena an'izany tsy natahotra anke Jesosy fa adosony olona namono an' Jesosy, fa adosony mpivavaka fa saingina keny Jesosy fa zay le fandraisan'ny olona fanapa-kevitra amono an' Jesosy zay, satria tanjona kendreny tsy anaiky ho feheziny lalàn'Andriamanitra, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, fa ny faneken'i Jesosy anaiky an'izay ho fanam-porofony fa na ny fahafatesany ary tsy atahorany. Inona ny fahavalo faran'izay lehibe indrindra fahafatesana anke tsy misy zay tsy matahotra an'io ny akamaroan'ny olona, samy te ho velona maharitra ety amin'ity zao tontolo zao ty, samy tsy te ho faty, ka ny olona tsy te ho faty dia izotra amin'ny lalan'ny fahaverezana izy. Fa ny olona te ho velona dia mahatoky tanteraka, fa na ny fahafatesana azy tsy atahorany, tsy atahorany mihitsy. Ary zay no naneken'i Jesosy Kristy ho faty hoe ampiaro ny fahefana anananao rehetra, ananan'izao tontolo izao, hamelezana fa tsy mahavoa, fa na izany ary meloka foana ny olona mitady amonan'i Jesosy Kristy, satria le Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao io tetiaviny, tena ho levonina, anjavony, fa fahefan'ny zanak'olombelona ny teny anjaka. Ary zay tsy misy fiadanana, tsy misy vahaolana manerina an'izao tontolo izao. Raha mandinika ange tsika be dehibe ange ny firenena mitolona amin'izao vanim-potoana izao fa mpitao fotsiny amin'ny fireneny dehibe, tena ambony ny traikefananany, avo be ny teknôlôjia, manana fahaizana tsy hay eritreretana, manana miaramila tsy toko sy atahorana, fa saingy misy filaminana viany, fa tsy ny fahaizana, tsy ny vola, tsy ny arena, tsy ny laza ny hitondra vahaolana ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ary zay nefa tetiaviny ny akamaroan'ny fireneny ho taafiny mba hatanjaka taka ny fireneny dehibe, anany maizy azy, anany ampony, anana miaramila azo antoka. Fa raha jerevany Jesosy tsy milaza faharesena eo tsy nietsika izy, dia eritreritra vetsika hoe tena
navelan'ny mpanompony miaramilany tsy hitamaso ipetrapetraporitsiny am'izao fa ny adiny miaramilany fa fomba fiadiny miaramilany tsy mitovy amin'ny fomba fiadiny miaramilany ty zao tontolo zao ty ty zao tontolo zao ty teo natrehan' jesosy de zao vono fanenjehana felonana famonona faran'izay mafy indrindra finao bibiny teo amin'ny azo fijaliana fa tsy zay ny an' jesosy satria manahoana de andinga jereo atsika galatianina ahony mamana azy be lehibe ao anatin'ny soratra masina no mampiseho ny fomba fiadiny zao tontolo zao sy ny fiadin'andriamanitra galatianina toko fa 10 galatianina toko fa 10 de vakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 9:24 manavaka tsara hoe manahoana ty zao tontolo zao ty manavaka tsara manahoana ny olona am' jesosy zany hoe misy fahefana roa samihafa fa hoy zao ozy mandehana araka ny fanahy de tsy hatateraka ny filany nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ny fanohatra izy rorozy a mba tsy azoanareo manao zay zavatra tianao fa raha tarehan'ny fanahy nareo de tsy amban'ny lalàna zany hoe reo nytoejavatra misy adiny nofo sy ny fanahy adiny ty tenina atsika ty zay tsy mijery ny fiainana mandrakizay zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona zay ananana fiadanana mandalo vetivety ty am'ty zao tontolo zao ty nefa tsika tsy maharitra eto fa tsy maintsy ho faty zay le nofo fa le fanahy tsy mijery fotsiny tsy hoe manao tsinotsinona ny ara-nofo fa mibanjina lavidavitra kokoa de le fiainana mandrakizay araka ny tenin' jesosy hoe ka tsao ny fanjakako sy ny famarinako anampy anareo ny zavatra rehetra ireo zavatra anakiroa reo ao anatin'ny olona misy ady atre ireo zavatra reo eo anivon'ny fiangonana misy ady fifanandrinan'ny fanahy sy ny nofo ireo zavatra rehetrarehetra io ao anivon'ny firenena eo anivony zao tontolo zao misy ady lehibe mifanandrona mifanohatra ny nofo sy ny fanahy fa ny zavatra azo antoka tsy maleo ny fanahy fa saingy ohatrany mahomby le nofo am'izao vaam'tony zao ary io nofo io no itediavan'ny olona vaolana ary ahoana ara ny fomba fiadin'le nofo ny 9:20 fa miariary ozy ny asan'ny nofo de zao de diniotsika tsara ngeny fijangajangana falotona fijerijejona fanompo-tsampy fanaovanody ratsy fandrafiana fifandirana adila fiafinafonana fifampiandaniana fisarahana fitokona fialonana famamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo taka ny voalazako fahinikeo fa zay manao izany ozy tsy andova ny fanjakan'andriamanitra reo ny fomba fiadiny zao tontolo zao ary io na tonga an' jesosy kristy raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanompoko zany hoe raha ny mpanompon'i jesosy na jesosy mihitsy manana toetra hoe mijangajanga manana toetra maloto manana toetra jejojejo manana toetra manompo sampy manana toetra manomody ratsy manana toetra mandrafy manana toetra mifanditra miadila feno fiafinafonana fifampiandanina fisarahana resitsika fa saingy tsy zay ary tsy eo aminy mihitsy zay fomba fiadiny zao tontolo zao de jereo ny zavatra mitranga manerina n'ty zao tontolo zao ty fa reo no manjaka ka raha vo reo no manjaka de mitarika ny saina foana hoe ny zavatra ataotsika amin'ny androm-pahavelonantsika nge no mamaritra ny fiainantsika mandrakizay fa nakamaroan'ny olona tonga eo fahefana izy tsy matahotra ny fiainana mandrakizay mampiatra ny lalàna izy tsy matahotra ny fiainana mandrakizay mampiasa ny volana izy tsy matahotra ny fiainana mandrakizay mamono izy tsy matahotra ny fiainana mandrakizay fa le fotoana kely ety am'ty zao tontolo zao ty io ny fotorany ary io no natonga atsika nyresaka hoe tsisy afa-miala fa nitoerana misy atsika tsiraray avy eo ny asa atsika ny zavatra ataotsika fanapahakevitra raisitsika mamaritra ny mandrakizay atsika fa tsy matahotra an'izany ny olona ary ny kristianina tsy matahotra an'izany satria nahoana kristianina tsy te ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa mampiasa
ny asany nofo. Ary io le tenain' Jesosy hoe mpanomboko tsy manao an'izany, tsy zany ny fomba fiadiko, tsy zany ny fomba fiadiko. Ny 2:20 tia ny fomba fiadan'i Jesosy, fa nivokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaova-tsoa, fahamarina, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izay, fa zay an'i Kristy Jesosy ozy de fa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Le nofo tsy mahataitra azy zany fa ny fomba fiadiny de zao fitiavana. Ary raha fitinina ny 2:20 sy 7:20 eo vokatry ny fanahy, fa mivokatry ny fanahy kosa fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo. Io le nambara tsika tany am-piandohana tean'i Jesosy hoe oka ianareo ho tanteraka taka ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra, zay mira lioka toko fa 9:30. Oka ianareo ho mpamindra fo taka ny rainareo mpamindra fo. Ny olona mamindra fo zany tsy manao ady lahy, tsy mifanditra, tsy mifampialina, tsy misaraka, tsy misy fitokoana, tsy misy fielonana, tsy manao mpisampy, tsy manao ody ratsy. Zany ny olona manam-pitiavana zany, tsy hifantany zany ka raha manana loana ny asa ratsy tanterahana aminy ary zany tsy mamaly ratsy ny ratsy. Raha iverenantsika ny Matthieu 10:5, ny 9:30 sy manaraka efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso ary nify solonify. Fa zao kosa milaza aminareo hoe aza manohatra zay manisy ratsy ianareo, fa nazovo mamely tahamaina ny takolakoakavanana atolory azy koa ny ankavia ny anankiray. Ary zay rehetra zay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao avy alao koa ho azy koa ny lambanao. Ary nazovo no aneranao andeha maily ray ozy mandehana miaraka amin'ny maily roa, meo zay mangataka aminao ary azy iloza miodina zay te hisambotra aminao. Fa efa renareo fa voalaza hoe tiavana namanao mankalany ny vavalinao, fa za kosa milaza aminao hoe tiava ny vavalonareo, mivavaho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra. Sarotra manatanteraka an'izany kanefa zay ny fiadina mahery vaika nananan'i Jesosy. Nasiana ratsy izy navelan'ny atra, ary tena misy satisfaction teo anatrehan'ny mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tena nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa tsy namoaka feo kory izy, teny tsotra nataony tao zay maharitra hatrao am'izao andro faran'izao. Raha tena kristianina marina de mare ny feon'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, netraketrahana nasiana ratsy ary tomponatoka am'izany anketsika rehetra. Fa izy tsy nanozana tonga am'le Matthieu 20:20 zay nentsika, nga izy napiditra tonja fa izy nandony trosa rehetra raha tokony hoarina nentsika. Fa teny tsotra nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Raha eo mamelany elony fa tsy fatan'izay nataony, natanteraka an'le vavaka nampianariny tamin'ny mpianatra izy. Mamelany eloko hitaka ny namelanay zay meloko aminay, fa raha tsy mamela ny eloko ny rahalahinareo hafa nareo izy de tsy amela ny eloko ny rainareo, elokareo ny rainareo. Ary le Matthieu 20:20, ianao ve tsy tokony namindra fo tamin'ny rahalahinao tahaka ny namindrako fo taminao amin'ny hazo fijaliana Jesosy? Tsy nijery an'izay mba manao antsika. Ary io natonga mety mafimafy ny teny zay nilazaiko hoe aza manononona foana ny anaran'Andriamanitra rehefa tsy manana ny toetrany, aza atao fitaovana mba hiazonana ny fitoerana ananatsika. Fa aoka kosa tena hijoro ho tena kristianina mpanaradian'i Jesosy, fa vetavetana ho an'ny olona zany, indrindra am'izao vanim-potoana zao zay manao fiantsina. Aza mitona ny anaran'Andriamanitra mihitsy raha tena kristianina marina. Fa io lalàna io tsy azonao difino, tsy azonao hamarina io akaoara ohatran'izao hoe Andriamanitra rehefa miteny de marina foana ny teny. Ijery tantara anankiray tsika any amin'ny mpanjaka faharoa, ahitantsika an'izay fomba fiady mahery vaika ananan'ny olon'Andriamanitra zay. Satria tamin'izany vanim-potoana zany manendro mpitarika an'ilay Andriamanitra. Fa taty amin'ny mpanjaka faharoa taty ny zavatra mitranga de zao, satria ny safidy ny zanak'Israely hanana mpanjaka
ka na dia tsy sitrapon'andriamanitra zay dia hoe keo ihany ny sitrapon'ny olona zay lay andriamanitra tsy mitarika eo aloha fa andriamanitra manitsy ny diany izy ireo atreteo ariny dia na izy no nametraka mpanjaka fa saingy misy mpaminany foana olona mifampiresaka amin'andriamanitra natao ananatra ny mpanjaka mandrakariva tsy afabela am'izay ary io le hitantsika tany amin'ny Deutéronomia hitantsika tany amin'ny Deutéronomia toko fa 17 andiny fa 4 satria fantatra Jehovah de miloha fa reto zanak'Israely reto angataka mpanjaka ny orina dia zao mihitsy ny tenen'ny Jehovah andiny fa 4 tsara no mamerina an'izy io manomboka eo amin'ny Deutéronomia toko fa 17 manomboka eo amin'ny andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 20 fa kitsika fa tsy hitondra fanazavana fa aveo tsika makaty amin'ny mpanjaka toko fa mpanjaka faharoa toko fa 9 rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ianao ozy ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe anangana mpanjaka ho ay aho mba ho taka ny firenena zay manodidina dia zay fidiny Jehovah Andriamanitra ho ihany no atsanganao mpanjaka anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao mpanjakanao fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena zay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao zay lalàna safidin'ny olona ny anana mpanjaka kanefa rehefa ametraka mpanjaka zay tiany Jehovah apetraka eo ihany no apetraka ary io araka ny resantsika hoe endry le vahoaka mpanjaka endro no apetraka Jehovah adala le vahoaka mpanjaka adala no apetrany ao zay no mahatonga ny Jehovah hoe ampafantaro ny vahoaka zay ny safidiny zay mety ho toetra ny mpanjaka zay anjaka aminy ary satria sitrapon'ny olona eo dia ateoriana fotsiny Jehovah mananatra manitsy kanefa ozy oka tsy anana soavaly maro tia indray avatra ny zay mpitatana tenin'ny Jehovah tia hoe niza mpanjaka voatendry apetraka Jehovah eo dia zay apetraka ozy aoka tsy anana soavaly maro izy na ampiverina ny olona ho any Egypta mba azahoany soavaly maro satria hoy Jehovah taminareo aza miverina amin'izany lalan'izany tsony efa nazavaintsika tamin'ny farany ny olona eo zany hoe tsy angorokarena tsy anana soavaly tsy misy katikata raha tamin'izany vanim-potoan'izany fa soavaly no hitaingenany kanefa oka koa tsy hitonany olona ho any Egypta satria Egypta manan-karena hoe matoly le mpanjaka hitonany olona ho any amin'ny firenendehibe dia misy tombotsoa lehibe raisiny hany oka tsy ho amin'izany misaina le mpanjaka aoka izy osy tsy ampirafy maro fa ndreo iviliny fony ary oka tsy hamory vola-fotsy na volamena be ho azy izy teny ho azy zany rehefa mipetraka eo ambonin'ny sezam-panjakana izy dia aoka adikanao ho azy amin'ny boky zao lalàna zao sy ka ataony arak'ilay nitehirizin'ireo le vita mpisorona ary ho ao aminy zany ka hovakiny amin'ny andro rehetra iainany mba hianarany atahotra ny Jehovah Andriamanina dia ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna zao sy reto didy reto ankataovany azy ozy mba tsy avy navonany fony amin'ny ralàny ary mba tsy viliny hiala amin'ny lalàna na amin'ny akavanana nao amin'ny akavia mba ho maro andro amin'ny fanjakany amin'ny Israely izy sy ny taranany lalàna azahoam-piainana zany apetraka Andriamanitra fa tsy mety amin'ny olona ary io napetraka tamin'ny Josoa za vela hiala amin'ny masonao ty boky ny lalàny ty saintsaino andro manalina hitandremanao anao araka ka zay voasoratra eo mba ho ambinina ianao am'izay rehetra alehanao fa zay le fanambina zay tsy hitan'ny olona atsika eto miresaka ny fomba fiadiny Jesosy tsy mitovy ny fomba fiadiny zao tontolo zao satria inona ny antony dia nakorofo izy fa nafahafatesana zay le resiny mpanjaka faharoa toko fa 9 tsy tomantsika lesona toy izantsika manaraka satria ao anatin'ny baiboly ange dia tena misy fijoroana vavolombelona mahery vaika mba tena hoe zany miaino ny feon'ny Jehovah zany na dia ny firenena anankiray ary misy fiarovana mahery vaika avy amin'Andriamanitra andiny fahavalo sy ny manaraka ary mpanjaka ny Sereozy ny ady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no itobiako ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandreo makany ananiny ianareo fa any no idinan'ny Siriana ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay no lazain'ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ny sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy ny ray mandeha na indroa azy ajanontsika hatreo satria tapitra ny fotoana fahavalo anankiray zanak'Israely
ny Siriana zay azo lazaina fa firenena masika ary te ambabo te anandevo ny Israely. Nisy tetikady nataony amelezana ny zanak'Israely fa na de teo ara zay le hoe firenen'ny Israely zay nanana mpanjaka de zao misy mpaminany tao Elisy zay nitenenan'i Jehovah manokana mba ananatra ny mpanjaka sy ny Israely ny am'izay tokony ataony, fa io mpaminany io mahafantatra ny tetikady ratsy ataon'ny Satana amin'ny famporisihana ny Siriana amely azy. Ary zay no toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao, firenena anankiray manana mpanjaka fa manana ny mpaminany io zay miteny ary nampitandrina azy tandremo zao nitetik'ireo firenena mitady amely anareo reo. Ary tamin'izany vanim-potoana zany miaino ny mpanjaka, fa mba miaino ve ny mpanjaka am'izao vanim-potoana zao, miaino ny mpaminany kanefa be deabe koa ny mpaminany am'izao vanim-potoana zao zay miseho mitondra vahaolana. Fa misy koa mpaminany sandoka manana esprit de discernement ve mpitatana mba afantarana iza ny tokony eno teny. Sao de mpaminany apidikizo ndray ny firenena ka hitatsika ianao mitoromarika ianao meny ty mpaminany ty ho an'ny firenena tamin'izany zay nafahana nandresy ny fahavalo. Voninahitro an'Andriamanitra rireny hivavatsika. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teny mandray izay tonga teny tena feno fahendrena, teny feno fananarana, teny mitondra vahaolana nangatahana aminao dia fasana andray ny tandrify azy ary ny fanaino masina nanokatra ny saina mampanahy tsy raha avy mba hilefitra ambany tenanao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.